Sika ary betsaka ny fotodrafitr'asa tsy alavitra eto fa akaiky eto azy dia efa vita ny hôpitaly manara-penitra ho an'ny vahoaka malagasy. Misy ny manakina fa rehefa miteny izy ireny dia anjarantsika no miteny hoe enao manakina sy miteny io inona moa mba ny vitanao sy natsanganao amin'ny firenena. Isika dia anangana anorona izany fomba izany fotoposainany izany no ahafahantsika mampandroso, izany no fomba ahafahantsika ampamirapiratra an'ity firenena ity, izany ihany koa no ahafahana atompon-dakatsika izay zavatra efa nasehoan'ny Makia ary taratra ho antsika rehetrarehetra. Aty amintsika ny baolina tompoko lasy tompoko vavy anjarantsika mitondra anazy hatrany amin'ny buty tsy maintsy mandresy Madagasikara misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Tuti hitatsika ity zany ny kianja ho azoreto ary dia magataka ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny kolasy sika satria ny orinasa kolasy nanao an'ity asa ity mba anazava ny asa atao eto rehefa vita ny fampisehoana an'izany kianja izany ho antsika rehetra. En premier lieu, la partie terrassement et assainissement qui constitue environ 125 000 m3 de remblai à mettre en œuvre. En second lieu, on trouve la partie génie civil, c'est-à-dire la réalisation des 6 511 places en gradin, 3 460 places en tribune couvertes, la construction des locaux, le vestiaire et toilettes, puis la mise en œuvre des clôtures sur les 711 mètres linéaires en maçonnerie de briques. Et en dernier lieu, on va réaliser les voiries et les espaces engazonnés composés du terrain de rugby proprement dit, dont la superficie est de 9 871 mètres carrés engazonnés, c'est-à-dire 114 mètres de longueur sur 68,57 mètres de largeur. Le terrain d'entraînement toujours engazonné, et on trouve aussi deux sortes de voiries, telles que la voirie en enrobé, comme les parkings qui peuvent recevoir 148 voitures, et aussi les voiries en bicouche.
Pour finir, ces travaux doivent être réalisés dans un délai ferme de 4 mois. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Manara-penitra eto amin'ny Madagasikara zany a, izy io dia mahazaka olona 1,750 ny orinasa Colas izay tompony asa ity fanamboarana ity temple de rugby ity dia nasokajy ny asa hotely lehibe tahaka izao. Ny voalohany dia fanatofana sy fanametrahana ireo lalan-drano na antsointsika hoe terrassement et assainissement ka rano-tany eo amin'ny 5,000 sy 4 alina sy 1 metatra toratelo no ilaina amin'izany. Ny faharoa, ny asa fanorenana na ataontsika hoe génie civil izay ahitana fanamboarana gradin mahazaka olona 1,590 sy ny tribune mahazaka olona 7,730. Eo koa ireo fanamboarana trano isan-karazany toy ny vestiaire sy ny toeram-pivoahana. Ary farany dia ny fanamboarana ny fambolena ahi-maitso izay mitsinjara toy izao, ny kianja filalaovana izay ahitana velarana 1,770 metatra tora-droa, izany hoe 470 metatra sy ny lavan'izany zay amin'ny 7,950 metatra ny sakany ary ny fanaovana goudron sy ny toeram-piatsoana na atao hoe parking mahazaka fiara hatrany amin'ny 270. Izany asa rehetra izany moa dia tsy maintsy hovitegna ao anatin'ny efa-bolana monja mankasitraka tompo-lahy misaotra tompoky vavy. Io kianjo io dia nolazaina zany fa hovitegna ao anatin'ny volana vitsy. Fanamby lehibe izany ho an'ny firenena sy ho antsika. Ka za tsy hiteny fa mba tiako omena micro le tompon'andraikitra ao amin'ny Colas. Mba tiantsika anontaniana aloha izy mihitsy ny hiteny mba horehanareo eto fa no anontaniantsika ny directeur ao amin'ny Colas. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, en fait, la population et le peuple voudraient savoir et avoir la garantie que vous allez réaliser les travaux en combien de temps? Tout d'abord, je tiens à remercier Son Excellence pour nous avoir confié ces travaux très importants pour la population. Et pour la suite, surtout pour le maquis qui a gagné maintenant ce tournoi, ça fera un magnifique stade pour poursuivre ses exploits. Tant qu'elle a duré de 4 mois, et bien évidemment, c'est un challenge très important, mais dans la vie, il en faut. Donc nous allons devoir mobiliser nos équipes jour et nuit afin de maintenir les cadences qui nous permettront de lever cet ouvrage au plus tard fin décembre. Donc nous mettrons tous les moyens en œuvre. Vous pourrez vous apercevoir tous les jours en passant le long de cette route de la digue pour voir que que vos ambitions qui sont de nous donner des travaux qui seront pour nous des travaux de qualité dans un délai court seront tout à fait réalisables et réalisés. Merci, merci monsieur le directeur. Vous savez, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et on vous fait confiance de votre professionnalisme. C'est pour cette raison que nous avons choisi la société Colas, parce que ce n'est plus à démontrer. C'est la société Colas qui a construit le stade municipal de Mamasn. Donc, merci. Et moi-même, je passerai de temps en temps pour voir l'avancement des travaux.
mamtele fale bola no atawo fale ke pi papa fale ke pi mama timakila lao to disco na bonta fanda madena lo confide fale ke pi papa fale ke pi mama timakila lao otra volta Bravo marane Temaita sayatawo Faila safsafo mantele Fale bola nuatawo Fane ke be baba Sakila lawo Otra volta Anavatena no popire Fane ke be baba Un'altra volta, andava bene, non può fare niente. Mena dia magi, sote. Dia tu yang pada rafton atsikia. Awana asina siliva. Asina kaba bet siliva. Olha bet siliva. Mato folo zany na foikanja manara-pentra ho an'ny ity bola lavalava dia mino fa hery lehibe entana ampiakarana ny tontolon'ny bola lavalava io tiray manara-pentra io dia misondrota avo indrindra zany andria mato foloa dia mba tonga amin'ny avo indrindra izy dia mba azo heriny andidy hitany tony ny tiako ahitany vany amin'izay rehetra ao atony. Ao na famoana mondial mondial mbola tsy mondial aloha zao le tanjona fa mbola le ao amin'ny A1 aloha zany satria antokonana vetsy afaka dia mifonana ninihana fa mandeha miandalana zany le teo zao voadingana ray vita dia mbola misy dingana zay vao tonga le mondial.